Miarahaba tompoko toy izao indray no mety ho tonon-taona mandritry ny 3 volana ho avy ny volana Jiona, Jolay ary Aogositra 2024. Tafiditra ny aty ririnina tanterakantsika izao raha ny teny izahay tamin'ny volana lasa hoe efa miandalana mitra tsikelikely dia ny tapaka ny volana Mey dia efa hentsika ny mamirifiry teto Madagascar ary niditra tao anatin'ny ririnina antsika tamin'izay fotoan'izay. Manahoana ary ny mpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny. Izao sary fanehoantsika hita amin'ny eto izao dia ahitana ny sary avy amin'ny famantarana toetrandro maneran-tany, ahitana ny hafanan'ny ranomasina maneran'izao tontolo izao. Raha ny fihafanan'ny ranomasimbe Pasifika manodidina ny fehintany raha izao hitantsika izao ny aty amin'ny ilany atsinanana dia mbola angatsika hatrany raha oharina aty amin'ny ilany andrefana. Raha ny amin'ny oseana Indiana kosa ny fihafanan'ny ranomasimbe dia mbola ahitana fihafanana hatrany aty amin'ny ilany andrefana, izany hoe manodidina aty amin'ny Madagascar aty raha oharina aty amin'ny ilany atsinanana, izany hoe manodidina ny Aostralia. Ahoana ny setrin'izay amin'ny resaka maripana sy rotsakorana raha eto Madagasikara. Ny sary hitantsika mandritry ny 3 volana ho avy, ny maripana aloha jerentsika voalohany dia manodidina na ihena kely ny maripana aty amin'ny faritra Analamanga, Laotra Mangoro azafady ary ny faritra Atsinanana. Ny faritra mavo hitantsika izany hoe aty amin'ny tendrony avaratry ny nosy hatraty amin'ny tendrony atsimon'ny nosy, ny loko mavo dia manodidina na hiakatra kely ny maripana amin'ny ankapobeny mandritra ny 3 volana ho avy. Ny loko mena ahitana ny melaky, menabe ary atsimo andrefana dia mbola hafana kokoa ny maripana raha mihoatra ny tokony ho izy any amin'ireo faritra anankitelo ireo. Hojerentsika ny volana Jiona fotsiny, mbola mafana mihoatra ny tokony ho izy kokoa hatrany amin'izao loko mena be hitantsika izao sika manerana ny nosy, afa-tsy aty amin'ny faritra Laotra Mangoro, ny faritra Nalanjorofo ary ny faritra Atsinanana izay manodidina na hiakatra kely kokoa ny tahan'ny maripana mihoatra ny tokony ho izy. Izay ny momba maripana amin'ny ankapobeny. Hojerentsika indray manahoana ny tandrotsakorana, mando kokoa sa maina kokoa ny ririninantsika amin'ny 3 volana ho avy ity, izany hoe ny volana Jiona, Jolay ary Aogositra. Ny sary hitantsika izao dia saika maina manerana ny nosy ary tena maina be ny aty amin'ny ilany andrefana aty, izany hoe ny faritra Melaky, faritra Menabe ary ny faritra Atsimo andrefana dia maina be mihoatra ny tokony ho izy izany tandrotsakorana izany. Ny loko maitso kely izay hitantsika aty amin'ny faritra atsimona Analamanga, ny atsinan'ny Tasy, ny aty amin'ny atsimona Laotra Mangoro, ny atsimony Nalanjorofo ary ny faritra Atsinanana dia manodidina na anatombo kely mihoatra ny tokony ho izy ny tandrotsakorana. Sisan'izay kosa dia manodidina na hilatsaka kely mihoatra ny tokony ho izy ny tandrotsakorana, izany hoe maina ihany izany saika amin'ny faritra rehetrarehetra izao loko hitantsika izao, ny volomboasary rehetra manomboka aty amin'ny faritra avaratra hatraty amin'ny faritra atsimo. Izay amin'ny ankapobeny ny 3 volana ho avy. Hojerentsika indray manahoana ny volana Jiona fotsiny, manodidina na mihoatra kely ny tokony ho izy, ny loko maitso hitantsika aty amin'ny faritra avaratry ny nosy manomboka aty amin'ny faritra Diana, aty amin'ny faritra hatraty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Ireo zany dia manodidina na hihoatra kokoa ny tany rotsakorana. Ny ankoatr'izay ny loko volomboasary izay hitantsika aty amin'ny ilany Atsinanana rehetrarehetra, ny aty amin'ny faritra andrefana ary atsimo aty dia manodidina na hilatsaka kokoa ny tany rotsakorana ny volana Jolay, izany hoe maina zany amin'ny ankapobeny ireo faritra ireo. Toy izay sy toy izay zany tompoko lahy sy tompoko vavy ny mety ho tonon-taona mandritry ny volana Jiona, Jolay ary Aogositra 2024 dia manasa anao hatrany anaraka anay tsy tapaka koa ao anatin'ny rony METEO Madagascar sy ny page Facebook ny METEO Madagascar ary dia manentana anao hatrany koa amin'izao ririnina izao mba anao mafana hatrany kokoa mba hiaro ny toe-batantsika. Dia misaotra tompoko lahy sy tompoko vavy naharaka anay hatramin'ny farany dia manaraka indray. Veloma tompoko.